tonga amin'ity andro zoma telo martsa ity sika ivavaka sika misaotra anao zay raha eo fa mbola menao sansa ho velona indray ampianary zay ay anaroatra zao fahavelomana amin'izay satria zao ny tenin'ny apôstôly masina hoe araroto ny andro anaova-tsoa fa ratsy zao fiainany zao dia ampaharery zay tompo amin'ity tono andro ity vonona miasa tsara rehetra tsy teny tsara rehetra voninahitsy ny anaranao dia mitenena indray ianao Jesosy fa mangitahitanao ny fananay misaotra Jesosy teny tonga nofo amen. Ny anjara mofinainao antsika amin'ity andro lakamisy telo martsy ity dia Romanina toko faefatra andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy fa tsy lalàna fa fahamarinana avy amin'ny finoana no nahazoan'i Abrahama sy ny taranany ny teny fikasana ho mpandrovy zao tontolo zao izy. Fa raha zay amin'ny lalàna no mpandrovy dia efa foana ny finoana ary efa tsinotsinona koa ny teny fikasana. Fa ny lalàna mahatonga fahatezerana, fa raha tsy misy lalàna dia tsy misy fandikan-dalàna. Ho finoana nondrovana mba ho araka ny fahasoavana toy ny teny fikasana ho an'ny taranaka rehetra. Tsy ho an'izay amin'ny lalàna ihany fa ho an'izay amin'ny finoana ny Abrahama koa dia nirazantsika rehetra araka ny voasoratra hoe nataoko ray ny firenena maro ianao. Teo anatrehan'izay nonoina dia Andriamanitra zay mamelona ny maty tsy ny antony tsy misy toy ny misy ary na dia efa tsy nisy nantenaina azy dia nanantena ihany izy kanino mba ho hay ny firenena maro araka ny voalaza hoe ho tahak'izay nanie ny taranakao ary satria tsy manalemy finoana izy dia nihevitra ny tenany zay efa ohatra ny maty rehefa tokony ho 100 taona izy sy mifampatesany kibony sara ary tsy nihanana ny amin'ny teny fikasan'Andriamanitra tamin'ny finoana izy fa nampahereziny finoana ka nanome voninahitra an'Andriamanitra ary natoky indrindra fa zay nilazainy dia ny atao koa dia ny saina ny fahamarinana izany. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala anapaka ombotsika manakariva ny fahalalana tsara an'Andriamanitra ray sy ny finoana marina an'ny Jesosy Kristy tompo. Amen. Eto amin'ity lahatsoratra masina ity dia azo ambaratsotra hoe niery ny finoana. Niery ny finoana. Tsy anazava be ny amina antsoina hoe finoana fa fomba tsotra no anazavako ny finoana. Mpanompon'Andriamanitra anakay izay dia nitandrina rabe manahaka Jean-Louis Berton, dia manahaka Jean-Louis Berton dia niteny hoe natao hoe finoana dia fanekena fa marina zay lazain'ny tenin'Andriamanitra ary akatoavana. Marina zay lazain'ny tenin'Andriamanitra ka akatoavana. Mampimeby ihany ny siansa sy teknika. Ny siansa sy teknika zany dia tsy manaiky ny dogma sy axioma ho atao fiainana sy entina anao zavatra fa tsy maintsy mitady teoria ianao dia marinina amin'ny pratika ilay teoria dia izay vao ikena hoe marina. Fa ny finoana kosa tsy tahaka izany fa efa manaiky hanatanteraka an'ilay teny ianao dia anehoan'Andriamanitra ny voninahiny sy ny fahalebiazana. Eto amin'ity lahatsoratra masina ity dia manamarina izany tsara indrindra ery amin'ny andininy 20 tapany farany manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy nampahereziny finoana ka nanome voninahitra an'Andriamanitra. Nampahereziny finoana ka nanome voninahitra an'Andriamanitra. I Abrahama dia lazaina hoe rainy mily, rainy firenena maro. Sara dia nitenenany ny anjely hoe Sara dia anananaka. Sara ny hoe fa efa tratran'ny menopause, zay lazana hoe menopause eto amin'ity lahatsoratra masina ity
Dia amin'ny andininy zafady ery amin'ny andininy 7 tapany faharoa fahafatesany kipony Sara adika koa hoe ménopause. Tsy afaka anananaka tsony ny Sara fa efa tonga amin'ny ménopause na fahafatesany kipony Sara. Rehefa 100 taona nefa Abrahama dia mbola tsy niteraka ihany Sara, nefa tonga tamindray miteny Jehova hoe hanananaka Sara. Sara teo anatin'izay dia nomely miova mihitsy moa ny anarany Sara, lasa Sara. Abrahama lasa hoe rainy miafana malala. Ianao koa rehefa tena mino tenin'Andriamanitra ka mankatony tenin'Andriamanitra ka manantanteraka izany fa tsy miazo azy fa tonga ianao dia manantanteraka, satria ty taona ty dia taona ny finoana, ty taona ty dia taona ny asa, ty taona ty dia taona ny fankatoavana. Ka ianao izay mandre ny tenin'Andriamanitra dia midana tanterao izay mandehana tanterao faingana izay lazain'ny tenin'Andriamanitra. Aza mangataka any fa tanterao, fa rehefa tanterahanao izany lazain'ny tenin'Andriamanitra zany dia ampahireziny izany fony izany ianao aneo ny voninahitr'Andriamanitra, ampiseho ny fahalehibiazan'Andriamanitra. Efa nambaran'i Jesosy indray maka zay mino aho izy dia ny asa ataoko nataony koa ary havita asa lehibe. Fa manino Jesosy moa tena izany amin'ny filazantsara Jaona 4:40, Jaona 4:40 misy zao lahatsoratra masina izao, zay tena mamy dia mamy tokoa, ireny 5:12 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa zay mino aho ny asa ataoko nataony koa ary hanao asa lehibe noho izany aza izy satria izaho makana amin'ny ray. Jesosy makana amin'ny ray tinge tombontsoa lehibe eo amin'ny mino e, satria efa tonga teo anatrehan'Andriamanitra ray izy dia hozy izy ninona angatanareo amin'ny anarako dia ataoko izany, sy ataony raiko izay anatahako izany. Ianao izay mino ny anaran'i Jesosy io mandehana ny asa tsara, mandehana manantanteraka ny asanao amin'ny fifaliana, amin'ny zotom-po, amin'ny fitiavana. Mba hiteny tahaka ny apôstôly masina koa ianao hoe ny fitiavan'i Kristy maneranay. Fa ny olana amintsika mantsy efa manao zavatra dia inona ny tombontsoa azoko amin'io, inona ny andamin'ity azoko amin'io, fa mandehana tanterao ny sitrapon'Andriamanitra. Ataovy amin'ny fifaliana, ataovy araka ny tenin'ny apôstôly masina hoe fitiavan'i Kristy no maneranay. Ny apôstôly masina koa dia niteny hoe oka fanafo amin'ny fanontona amin'ny tompo. Nefa mafanafo amin'ny asan'Andriamanitra ingentsika e, tsy hideraderana na azona voninahitra fa tena ataonao amin'ny fitiavana, anehoanao ny voninahitr'Andriamanitra dia tanterahany anjely aminao ny teny hoe voninahitra ho amin'ny avo indrindra ary fiadanana ety ambony tany ho an'ny olona kasitrahana. Tia ny zasy ianao ampahireziny vonina dia vita zavatra lehibe voninahitr'Andriamanitra. Dia ianao io aza miparaina amin'ny tana miepaka amin'ny asan'Andriamanitra sy amin'ny asa ataonao io. Aza menimeny nefa manao zavatra ataovy amin'ny fifaliana, ataovy amin'ny fitiavana. Ny apôstôly masina dia ninona nataonareo dia ataovy amin'ny anaran'i Kristy na miteny na miasa. Zavatra rehetra atao amin'ny anaran'i Kristy izany dia ho voninahitr'Andriamanitra dia Andriamanitra tsy mamela ny anarany ho afa-baraka izany, fa tiany iseho foana ny voninahiny n'aiza n'aiza anofinofina. Efa niteny rahateo izy hoe ny voninahiny tsy mahay hiafa. Ka isika izay tena mino an'Andriamanitra ray zanaka hafana masina eo, ohatritsika tena hikeleny hafana fo hanao ny sitrapon'Andriamanitra, fa raha manao ny sitrapon'Andriamanitra isika amin'ny ataontsika rehetra dia hoanitra kasitrahan'Andriamanitra ny nataoko sy ny ataonao ary hiova ny zavatra rehetra, satria ny voninahitr'Andriamanitra ny mihirapiratra ary ny fahatsarahan'Andriamanitra misy eo amin'ny ataoko sy ny ataonao. Dia mandehany ianao ka manaova toy izany koa. Amen. Dia raha sy misaotra anao izay raha eo fa rehefa ampahireziny finoana izay
dia lasa tia manome voninahitra ny anaranao, tia mampiseho ny fahalehibiazanao, tia manao ny fatsaranao ka amin'ny ataony indrindra manomboka amin'ny zavatra kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra indrindra. Atao voninahitra ny anaranao, atao ho amin'ny anaranao, dia vonina izay fa tsy hitady tombontsoa izay fa anao izay zavatra rehetra tena tsara avokoa dia mahiseho ny voninahitra ny ataony rehetra. Dia fangaina no tompo, hovay ny fiainanay mba tena paharezin'ny finoana anio ny voninahitra ao. Dia kalazaina anie ny anaranao hatramin'ny taranaka farany indrindra. Dia sitrakay ny fahafakarina. Ianay izay ny lanitra. Masina anie ny anaranao, tonga anie ny fanjakanao. Atao anie ny sikaponao. Atao anie ny sikaponao. Ity tany tahaka ny any an-danitra. Mino inona amina sazo anay, mamelany erokay, tahaka na mielany azy mita taminay. Aiza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy hery, amin'ny voninahitra manakizay. Amen. Voninahitra anie ho an'Andriamanitra rehery ihany hatramin'ny taranaka farany indrindra sy manakizay. Amin'ny alamy iray zanak'ahy fanahy masina. Amen.